Anjato nisy ataona ny tranganahady tany raha tsy laza fa tsy ny ato amin'ny distrika Anarivomamo. Olana izay mampiena ny fampidiran-ketra sy sakana amin'ny fampandrosoana ny commune. Hamahana io olana io araka izany no antom-pisian'ny tafita natetika asa antoka ho an'ny fananantany sy ny tantana ifotony aradrariny. Karaha tany eninalina no kendrena avoaka ao anatin'ny efataona izay aretany tetika asa amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ministeran'ny fambolena, ny ministeran'ny tontolo iainana ary ny bureau d'appui à la coopération extérieure izay mitantana ny asa. Ny tafita zany dia misy ataoko hoe sehatratra efatra lehibe ny esany dia ny tohana momba ny fananantany eny fotony dia ny tohana ihany koa fametrahana drafim-panajariana ny tany eny anivon'ny commune ary tohana amin'ny fanatsarana ny tampidiran-ketra sy amin'ny fanatsarana fitantanana eny fotony. Commune enina amby roapolo atao anatin'ny faritra Analamanga sy Tasimo no hisitraka ny tetika asa. Verinay fa tsara dia tsara satria manampy anay amin'ny famahana ny olana tany izy io. Ny tanjona zany dia ny amoahana karatany izay heverina fa ankatoavy ny fitondram-panjakana. Dia rehefa manana ny karatany le olona dia heverina fa foana ny disadisa, fa raha mbola misy ny disadisa aorinan'io dia anjaran'ny tribonaly no mamoaka ny teny farany. Zava-dehibe ho an'ny commune le satria miteraka tombontsoa be dehibe ho an'ny vahoaka indrindra fa ho an'ny commune Ambato Miravavy satria le tetika asa andeha zany dia misy ny fanohizana ny karatany fa ho be ny ena ny ady tany lasa mizaka ny zo feno makasika amin'ny fananantany le vahoaka majinika dia niteraka tombontsoa be ho an'ny vahoaka sy ny commune le izy. Ary ty tetika asa ty koa dia anampy betsaka amin'ny fahaizana mampidi-bola ho an'ny commune ambanivohitra dia anampy amin'ny fandrafetana ny drafim-panajariana ny tany zany na ny atao hoe schéma d'aménagement communal dia tena hery lehibe ho an'ny commune zany zay. Roa Tapitrisero no famatsimbola ny vondrona Eropeanina naompana amin'ny tetika asa izay aritra efataona ity izay nafantoka amin'ny tohana amin'ny fampandrosoana ny commune. Nisongadiny ireo tamin'ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny tetika asa tafita teto Anarivomamo misy ireo commune 9 amin'ny 4 voakasiky ny tetika asa.